Zanak'omby, omby, zanak'olombelona mpanota, mpanota. Piodina tany ekibo. Tsy misy olombelona zay tsy nanota ao amin'ny bokin'ny mpanjaka toko fahavalo andimy feny ambiny folo. Nataon'Andriamanitra mahitsy ny olona fa nanao heloka ihany. Romanina toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo. Samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Resy nota ny olombelona. Tonga mpanompo ny ota ny olombelona. Tsy mba misy mampianatra azy hanota fa manota izy. Jereo tsara fa na pastera aza ny rain'ity olona anankiray, pastera ny reniny, pastera ny dadatoany, fianakaviana kristianina ny manodidina azy rehetra, tonga ny zazakely. Io zaza io dia lazaiko aminareo fa maditra mihitsy indraindray ary tena manota mihitsy tia fivavahana mihitsy ohatran'ny forcé izy zany mivavaka zany. Nahoana taranaki Adama io namdova toetra tia manota ary marina ny teny ray aman-dreny maro manao hoe ny vatany no naterako fa ny fanahiny tsy mba naterako. Zay mahatonga Jesosy miteny manao hoe raha misy olona tsy ateraka indray dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra, fa zay teraka ny nofo dia nofo, fa zay teraka ny fanahy dia fanahy. Resy ny ota ny olona, andevo ny fahotana, zay manota andevo ny ota. Misy le tenenin'ny Paoly hoe lala ny fahotana, lala ny fahafatesana ao amin'ny tenany olombelona. Lalany ny ota, fanapahany fahotana ao anatin'ny vatana. Manosika ny olona anota. Hoy ty zanaka pastera, maloranao tena ho an'i Jesosy, mivavaha ianao. Ianao ve ty zanaka pastera manao zao? Anga ozy tsy hitako zay ho te bebaka. Ianareo izy nefa nanandrana an'izao sy zao fa za mbola tsy nanandrana an'izany. Ary gaga ianao. Fa mpitondra fivavahana maro no nitomany no nitoetra ny zanany. Mandra-pahatonga azy ho amin'ny fanafahany Jesosy. Lalany fahotana, lalany ota, fanapahany fahotana amin'ny vatany olona. Izany no mahatonga anao mpisotro toaka tsy manam-pitsarana, vao mahita bara dia milendalenda ny vavoninao. Izany no mahatonga anao tsy matiafo amin'ny sigara. Izany mahatonga anao fokarangony. Izany mahatonga ny fitsiritana tsy azonao ny aina raha tsy mandeha mivaron-tena amin'ny fitsangatsangana. Izany mahatonga anao mbola manao ota be lavitra, lehilahy mila lehilahy, vehivavy mila vehivavy, fiainana sodomita. Lay fibekon'ny fahotana, lay lalanota ao anatin'ny vatana. Paoly ny teny rehefa nalala ny didin'Andriamanitra ho izy dia nanjary nanan'olana io didy io nentin'ny nota mampihetsika ny fitsiritana tato anatiko dia maty aho, ary izaho dia velona tsy manan-dalàna taloha, nefa rehefa tonga ny didy dia velona indray ny ota ka dia maty aho. Koa ny didy natao azoana ny fiainana dia hitako na tonga fahafatesana tamiko, io didy io nentin'ny ota namitaka nafaty aho. Tsy ny tsara ozy no nafaty aho fa ny ota no nafaty aho, satria izaho dia namidy ho amin'ny fahotana, namidy ho amin'ny fahotana. Ary zay ataoko tsy fantatro indraindray, zay tsy sitrako ny ataoko, zay tsy tiako atao no ataoko. Batereo ny misototoka rehefa avy misototoka, mikipo maso mivingivina, tsara, tsara.
nefa mbola misotro ihany. Satria ny tevo ny toka, le lalàny ny toka. Manandevo ny fahotana, taranak'olombelona sy ny fahotana samy efa nanota izy rehetra, samy efa nani ny famarinany de tahaka ny lamba misotra, samy nani tahaka ny ondry isika ao amin'ny Isaia 7:5 ny famarinana tahaka ny lamba misotra tsy tanteraka misy petona izay mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny hoe raha mandinikeliko ianao Jehova ho izany majanona ao amin'ny Jona 1:9-10 raha milazitsika hoe tsy misota dia mandainga isika. Eo aloha ny fahotana tsy misy olona mavontsy teny, aiza ny madio ny ateraka ny tsy madio, aiza no amarina ny zanak'olombelona eo anatin'Andriamanitra. Na dia misasa misirahazo aza izy mielona dia mbola eo amin'ny any. Mo mahofa ny odiny fa ny Etiopiana, mo mahofa ny sorany fa ny leoparda. Takizany ianareo mpanao ratsy. Ny olona mainty dia mainty ihany izy, ny olona fotsy dia fotsy ihany izy. Iny ny lokony odiny dia iny ny lokony hatrany. Na misy aza manambomboatra endrika dia tsy ny vatany rehetra no vitany amin'izany, fa tadeo fa misy fiantraikany eo aminy izany. Nisy olona fantadaza nanovany endriny efa any am-pasana nofony akehitriny. Tahaka ny tsy fahaizany olona leoparda, ny biby toy izany izay manana ny kolerany dia tsy afaka mihitsy anovany endriny. Ny omby mavomavo dia toy izay foana, hoe le mavo na dafy mena izay foana. Izay mahatonga an' Jesosy zay manota andevony oto, zay manota andevony oto. Raha ny zanaka nafaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Oka isika iaiky fa tsy afaka mandresy ny fahotana amin'ny heriny tenatsika. Oka tsika ho resy lahatra fa tsy mahavonjy tena isika. Manoloana ny ota zay nampidiry ny Adama sy Eva, satria voafitaka izy ireo dia tsy manana vahaolana izy. Ary tsy misy olona manana vahaolana, tokana ny manana vahaolana dia Andriamanitra irery ihany zay nameny Jesosy Kristy izany. Halleluja, halleluja. Andehantsika andinika ny voka-dratsy nateraka ny fahotana. Mitondra inona ny fahotana? Mampaninona ny fahotana? Mahasoa ve ny manota? Tsy mahasoa ny fahotana. Halleluja. Marina zany a? Tsy mahasoa ny fahotana. Raha ninana le voankazo nandrarana Adama sy Eva, inaraka tamin'izay dia natsiaro mitanjaka izy. Ary efa natsiaro no mitanjaka izy dia nisy zavatra hafahafa sy fahatsapana hafahafa tonga teo aminy. Dia lasa niala teo amin'ilay toerana izay ahitan'Andriamanitra azy izy. Lasa izy nihery dia naka ravikazo izy no nataony fitafiana. Lasa nandositra n'Andriamanitra izy,
ny fahotana dia mahatonga anao ho tsy tian'Andriamanitra. Mahatonga anao mandositra an'Andriamanitra, mahatonga anao analavitra an'Andriamanitra. Zavatra mandeha ho azy ny fandrafiana an'Andriamanitra rehefa manota ny olona. Misy mandrafy an'Andriamanitra, olombelona mandrafy an'Andriamanitra, ry mpisetaka mpijangajanga mo tsy fantatrareo fa fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Raha misy teo isakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Zany mahatonga ny olona eto any io baiboly io za tsy fady ahy io, za tsy miditra am-piangonana. Le fahotana tena tonga ny Eva sy Adama nandositra an'Andriamanitra, niery ary efa nandeha tao amin'ny saheten'Andriamanitra ka niteny hoe ry Adama aiza moa ianao, ry Adama aiza moa ianao. Tsy teo amin'ilay toerana tian'Andriamanitra ahitana azy Adama sy Eva. Farany Adama niteny manao hoe napetraka Andriamanitra, efa nananao va ny voankazo nandrarako anao. Izy tsy nanolo tena mihitsy, ry Adama aiza moa ianao. Izy tsy niteny hoe ry tompoko sy Andriamanitra ity aho, tsy niteny izy. Ry Adama aiza moa ianao, tsy niteny izy. Efa nananao va ny voankazo zay nandrarako anao. Zay izy vao niteny fantatr'Andriamanitra fa notikeko ny tetiny, nananay le izy, ny vato zay nomena ho andra ny mia io ka nohaniko. Iny zany ataonao zany rehefa nomena rana ny namitaka, ary dia nomen'Andriamanitra tambiny zaza na Adama na Eva na mena rana. Fahafatesana ny tambiny io. Na kristiana tahaka nina azy ianao dia tsy mahavavaka rehefa misy ota eo amin'ny fiainanao. Tsy miakatra mivavaka izay mitahiry fahotana eo amin'ny fiainana. Za tsy mahay mivavaka satria ny ota nanakombona ny vavanao tsy resaka amin'Andriamanitra. Ny ota no manapaka ny fifandraisana amin'ilay mpamorona. Zany ny voka-dratsy ateraky ny fahotana. Ezekela 4:24 fa na zay manota ny maty. Ny ota rehefa tanteraka miteraka fahafatesana. Jakoba 4:12. Kortiana 4:12 ny ota ny fanondrona ny fahafatesana. Koa ilay fahafatesana resahana eo dia fahafatesana rososo. Ny anankiray fahafatesana ara-panahy, fahafatesan'ilay fanahy, satria ny olombelona dia avy amin'ny tany nasiana zavatra avy any amin'Andriamanitra ilay fanahy. Ny tena tompony vatanao dia ny fanahinao, fa sisan'izay dia nofo avokoa. Ary hitanao fa samy manana ny toe-batany ny olona, fa ny maizy azy dia ny fanahy. Ary rehefa maty ny olona dia hitanao tsara fa tsisy miala akory na tomika ny organe rehetra eo amin'ny tenany, fa tsy mihetsika fotsiny le izy. Eo ny maso, eo ny fa tsy mihetsika fotsiny, tia miala le fanahy. Ny fahotana mamono ny fanahinao. Le fahafatesana amin'izay dia mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Ary le fahafatesana dia ilay vatana mihitsy manapetra ny avelomany eto an-tany, vovoka iverina vovoka fa na miverina amin'Andriamanitra azy ianao iny. Maty noho ny fahotana sy ny fahadisoana. Ny ota no mampisaraka amin'Andriamanitra. Indro ny tanan Jehovah tsy fifamavonjy, ny sofiny tsy landalovana famare, fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Voasoratra ao amin'ny Isaia 50:2 izany.
ny faotantsika no mampisaraka atsika amin'Andriamanitsika, ny helokitsika no mampiafina ny tawa, mahatonga tsy ho hitatsika, tsy misy ahita an'Andriamanitra raha tsy ao amin'ny fahamasina, tsy misy ahita an'Andriamanitra raha tsy ao amin'ny fahadiovam-po. Ny fahotana no misakana ny sotsoazonao, ny heloka sy ny fahotanareo no misakana ny sotsoazonareo, mitady sofa tsy mahita, zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mizaniza maniry fiainana tahita andro soa, oka izy ary ny lelany amin'ny fitaka sy ny fitenenany ratsy, ka anao ny marina fa ny mason'ny tompo mitsinjo ny marina. Raha te hita andro soa ianao, mila miaro ny tenanao, tsy ho azo ny fahotana. Mienikao araka ny teniny mpaminany Jeremia ao amin'ny Jeremia 5:5-20, misakana ny sotsoazonareo. Fa hotahiny ianao rehefa miala amin'ny fahotana, mitondra ozina ny ota, ozina fa tsy tsotra, ozina avy amin'Andriamanitra fa tsy tsotra. Hoy Andriamanitra tamin'ny Adamo, voaozina ny tany no nataonao, niatsy ambony tavanao ny hinanana hoanina, ary ianao ry Eva fahoriana no iteranao ny zanakao, ary ny vadinao no iterany fanirianao. Ary raha nanota Kaina tao aorinan'izy ireo, dia ho voaozina mpanjenjeny ianao amin'ny andro rehetra ihinanao, hiasa ny tany ianao fa tsy havokatra ho anao izany. Miasa fa tsy manangona fa maso karama takany ao anaty kitapo loka. Izay ny taoniny nitsofin'Andriamanitra. Na vita trano fa taizana aretina, nanana fiarakodia tsara tarehy fa saingy taizana aretina, manam-bola sy manana trano sy manana fiara fa manana tsy fahasalamana, manana toerana misy voninahitra eto amin'izao tontolo izao fa miady amam-bady, manana ny zaosy zao fa manana fahavalo be dehibe. Tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy ny tenin'Andriamanitra. Lalana miolakolaka ny lalany, zay mandeha izany tsy ahita fiadanana. Tsisy fiadanana ao amin'ny mpanota. Zay manana ny janaka no manana fiainana, zay manana ny devolo manana fahoriana, zay manana fahotany ao amin'ny fiainany, itoerany fanany fahazoana. Nomby azy tsy manafaka izany. Jehova maratra, Jehova no mahasita, izy ny mamelona, izy ny mamono, izy ny tompo. Raha mafoy azy no ny fahotanao ianao, dia tahaka ny olona mafoy loharanonaina ka miady lafaka tsy mahatandrano ho anao. Very zay lavitra anao iny mpanao salama, ary ingenao zay mijangajanga mafoy anao, fa raha izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra no matsara fiainana. Obe ny fahorian'ny olona zay manakalo n'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa. Marina izany. Tsisy fiadanam-po voatery mividy fifaliana. Nde ieno andreny mpanao atsikana sy mampome-adala ireny. Zafady, dalan'izay manome volany ireny. Tsy tiako mihitsy ireny.
tsy mba zavatra tsara no mampimesin'olona fa atsika na firetiretiny an-tany safato mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy milaza ny marina mivavao andreny mba iovafory any mpanao atsika natala ireny mandroaka volany kely saina voatery mividy fifaliana dia mifaly mivetivety amin'ny fahotana tapitra ilay lanonana tapitra ilay fotoana miverina indray ny adi-tsaina miverina indray tsisy fiadana no any ratsy fanahy ny fahotana manimba ny adalan'ny olona ihany masimba ny eleny ka ao amin'ny Jehovah ny sosotra ny fo ny olona tamin'ny andro noady samy nanimba ny lalany enitoza ny tany tsy mitondra fiadanam-po ny ota tsy mampilamina izy io enatra sy aya ary debideby mahatonga ny olona ho azo ny aratin'ny devoly ary rehefa manota ianao a dia tonga dia tafiditra ao anatin'ny aratin'ny devoly sy ao mitanjaka ny devoly ianao tonga dia tazomy amin'ny tanany ianao za le nanota ty amin'ny voalohany nanota ianao namoka ianao manomboka androany avitsika hiaraka tsy miseho fotsiny izy zay manota avy amin'ny devoly satria ny devoly nanota ty amin'ny voalohany satria ny tomboky nanota ianao risaka izy miaraka tsika manomboka androany aty amin'ny balina sy miboaty ny fiainatsika aty amin'ny sampy ny fiainatsika aty amin'ny asan'ny mpanao mazy ny fiarahantsika sako mba mavita fagagana mamitaka azy ao anao areny mila soronao vonoy ny zanakao mamino olona zato dia omeko pouvoir ianao manorata boky toery ny finoanan'Andriamanitra entrao ny mpivavaka mahatonga an'olona ho azo ny devoly zay manota zany mahatonga ny soratra masina izao tontolo izao mipetraka ao amin'ilay ratsy mipetraka ao amin'ny maizina azomy ny tanan'ny devoly raha te ho afaka amin'ny tanan'ny devoly ianao miala amin'ny fotany mitondra aretina ny 5-valopolo ny antony mahatonga aretina dia noho ny ota avokoa ary izay mila fanasitranana avy amin'Andriamanitra dia tokony hianatra tahotra an'Andriamanitra iposaka aminareo zay matahotra any anarako ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana amin'ny tanany aretina maro avy aizany sida avy aizany angatra ny aretin'ny fitsangatsangana ny aretim-bavony aterika amin'ny sisy totoka ny aretinaty ny aretina hafa koa najamba ny Saoly ane izy nanenjika ely fiangonana najamba ny tao Sodoma ane dia ny fiainan'izy ireo ratsy naiky anao ratsy tamin'ilay anjely na bokany Miriama ane areti-koditra teo aminy dia noho ny otany nahatonga ny zanak'Israely vingana tamin'ny aretina maro samihafa ane dia noho ny fanoeran'izy ireo ny sitrapon'Andriamanitra maro marary ankehitriny ary tsy misy fanafany satria tsy mety mibebaka misaka nanao tsy ho any an-danitra ny fahotana maro ny teny amiko i Jesosy indray amin'ny andro aho
ho avy tompoko hoay izay efa naminany tamin'ny anaranao namoaka devoly tamin'ny anaranao nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao zay avelao zay mba hiditra ao amin'ny fanjakanao ambarako amin'ny marimariny fa tsy mba fantatro ianareo hatrizay mela amiko ianareo mpanomeloka olona nihevitra ny tenany ho mpaminan'Andriamanitra fa nisy hota teo amin'ny fiainany olona nihevitra ny tenany ho mpandroaka devoly sy mpanao fagagana mpanao asa matera